indrindra angamba aloha napaharitra le tarika dia porala zany zay fata ny patata papay zay zany tena hita zany ve moa secret fa hoe porala dia afaka mifandefitra foana na misy ino na misy ino. Anisany namorona ny tarika iray milanja tamin'ny katombohany zany tamin'ny taona 3 zany hoe 170 taona amin'ity taona ity. Dia efatra amin'ny rahalahy zay no anatin'ny tarika. Efa samy nanao ny tarika tsirairay tany amin'ny alehany tany zay efatra amin'ny rahalahy. Dia nikambana namorona an'ilay tarika hoe iray milanja. Tiany hoe za be deaibe no ny mpikambana zao anatin'ny tarika fa noho ny asa aman-draharaha sy ny fotoana sy ny tsy fahafahana dia niova tsikelikely teny an-dalana teny ny tarika fa zay efatra amin'ny rahalahy teo foana. Le anarana hoe iray milanja aloha dia tsorina fa tamin'izany taona zany a nisy ny fanagasiana. Taloha ny anaran'ny tarika dia hoe Wild Angels satria nanao rock zay nanao interprétation ireny rana anglo-saxon ireny, nanao Beatles zay, nanao Led Zeppelin zay, nanao Rolling Stones zay be dia be. Dia nono tateoriana hoe tonga le fanagasiana dia nitady anarana. Dia indray alina manontolo zay satria nisy fotoana nisehon'ny tarika dia niteny le mpikarakara hoe mba ataovy anarana teny gasy satria fanagasiana zao. Dia indray alina manontolo mitady anarana dia nisy boky anankiray zay hitanay hoe misy anana ny tarika anglisy be dia be eo dia nisy groupe anankiray zay hoe dollara ny anarana. Dia zay nahatonga le maninona moa raha ataontsika hoe iray milanja ny anarana satria io koa ny unité vola gasy tamin'izany fotoana zany. Dia tazonina le anarana sarany hoe nampome ihany le izy hoe ahoana natao iray milanja fa maninona raha atao zavatra hoe alors angany ariana any ovaina raha ohatra ka mahita tsaratsara kokoa. Dia 70 taona zao tsy niova mihitsy le anarana dia hatramin'izao zany. Gadona folk ny tena nalaza tamin'izany dia atao zany hoe maleo, tselona, levelo be dia be. Dia zay indray a sahala mitondra rivotra hafa indray no nitondrany tarika iray milanja tamin'izany dia ny roka zany. Fa nisy ihany nanao roka fa atao hoe roka hafahafa koa zany ny anazy. Nisy tao ny Pumpkins, nisy tao ry Nono nanao ny anazy izy. Dia zay koa nitondra karazany zavatra anankiray tsy dia tena hoe roka be tamin'izany fotoana zany fa ataontsika hoe pop rock. Zay no karazana gadona no entin'ny tarika iray milanja. Dia nampiasa sonorité hafa zay zany hoe nampiasa ny distorsion zay a zany hoe le feona gitara maranitra be ireny dia sahala amin'ny nasarika ny tanora indray zany ny feona zava-maneno vaovao iny. Dia teo no araky ny eritreretiko atao hoe nampiavaka kokoa ny tarika iray milanja mihoatra amin'ireo atao hoe ireo mpanao folk. Tamin'ny taona 320 dia nisy namana mpanetsiketsika ny kanto malagasy zany dia Dida sy Tsoandry Mifidimanana no nampiakatra tsehatra ireo mpanao roka tamin'izany. Dia ny lohatenin'le fampisehoana dia hoe rockandray no ady eo satria tamin'izany zany ny folk no tena masteurana be tamin'izany taona 320 zany. Dia nisy an'ireo mpanakanto zay nampiakarina tsehatra ny araka taminay nisy tarika 5 izy ireo zany hoe le tenecteur iray milanja, Doc Holiday, tselatra, balafomanga ary generaly. Zay tamin'ny 7 novambra 320. Le zany mba atao tena spécial mihitsy zany ty amin'ny 28 avril ity a satria mba tianay miaraka hiasa amin'ireo tanora reo koa zay e. Dia naka zay mitsoka sax, manao chœur,
sy tanàmana mba handray anjara kely eo ary tanora daoly fa tsy de lehibe be ohatrany hoe tanora daoly zany tanora aleoko menasetra ny taolo raha mizavatra ohatr'ireny. ndao hiverenana indray le fotoana ny arahana teto amin'ity Antsamanitra ity a ny fiarahana miaraka amin'ny namana tapaka sy ny fiarahana mankalaza an'le fotoana miara-mihira miara-mandindy ndao hiverenana.